Taizavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ifampizaranana torohevitra mahasoa. Falomerabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana taizavatana eto amin'ny roa amby zato teboka valo. Mbola ao anatin'ny lohahevitra momba ny bevoka mila manantona toeram-pitsaboana hatrany isika izay arahana amin'ny Dr Rahaltarisoa Vololoniaina avy ao amin'ny MSM. Raha vao mahatsapa hoe mitondra voaka ny vehivavy anankiray dia mila manantona toeram-pitsaboana efa voahofanao amin'izany. Ny mpandray amin'ireny dia efa nofanina manokana mihitsy handray an'ireo vehivavy bevoka, mahafantatra tanteraka ny zavatra rehetra atao amin'ny fandraisana tanana ny vehivavy bevoka. Dia mila mahatoko tsara ny zavatra andehanantsika ihany fa mandray an-tanana antsika ireo mpitsabo sy rasazy ireo. Ny mahasoa no ifampizarana. Fikafika mampitony stress ao anatin'ny 10 minitra indray no resantsika atao anatin'ny tapany faharoa fandaharana dia ny mahasoa no ifampizarana izany. Ka voalohany amin'izany dia mila manao respiration ao anatin'ny 10 minitra. Maka toerana milamina lavitry ny kitaba dia afatoy amin'ny fomba fiaina aloha saina dia miezaka miaina lalina ianao. Abotsina ny kibo rehefa mitroka rivotra dia avoakanao moramora ny rivotra avy eo. Dia vitanao fa itony aingana hotahotaky ny fosiny saina avy eo. Mampitony mamoaka ny ampo ihany koa ny manoratra izany hoe andramo ny mamoaka ny soratra ireo tranga na sorenanao dia vitanao fa toa maivamaivana ianao raha nanao izany. Tsy hoe akory mahavantanteraka ny olona izany fa mampitony azy fotsiny ihany. Ho tony kokoa ny sainao ary afaka handinika ny olona ianao sy hanavaka ny olona sy ny antony natezitra anao ny tontolo andro. Ilaina ihany koa mandeha tongotra izany hoe manatsara ny fahasalaman'ny saina ny mandeha tongotra tsy misy kapa na manao kiraro mandritra ny 10 minitra. Misy tendro mifandray tsinona amin'iretsika ao amin'ny faladian-tongotra ao dia rehefa hipaka amin'ny tany tongotra dia miala ny ion betsaka tsy miasa noho ny fanaovana kiraro izany. Mampiana ny stress sy ny ankizitinana noho izany ny tsy fanaovana kiraro mandritra ny 10 minitra. Mihinana ihany koa chocolat noir. Misy antidépresseur natoraly ao anatin'ny chocolat ary mbola feno cacao ihany koa izy ireny. Ary anisan'izany ny magnesium. Rehefa mihinana azy dia tsy ny chocolat rehetra no hohanina fa mihinana tsingandray na roa ihany rehefa mahatsiaro voan'ny stress iny ianao. Matetika mantsy ny fanenjehana fe-potoana ireny no antony lehibe mahatonga rarin-tsaina ka mba tsy hainao anatin'ny rotoroto lava ianao dia ilaina mandamina ny zavatra atao rehetra dia tombo lehibe amin'izany fanaovana ny atao hoe anticipation. Dia izay indray ary aloha fandaharantsika tamin'ity androany ity dia manome fotoananao raha-pitsy tahaka izao indray veloma tompoko. Taizavatana, fandaharana ara-pahasalamana, iresana mahakasika ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra sy ho an'ny sokajin'olona rehetra. Ifampizarana torohevitra mahasoa.